Ao anatin'izay ara sosialy izay ihany iverina hanohy ny fitokonana ihany koa amin'ny taona 2024 iny ireo mpampianatra mivondrona ao anatin'ny Sempama raha araka ny fanazavany izy ireo moa dia ampahany amin'ireo mpiasa ihany no efa nahazo ny karamany tao anatin'ny tamin'ity volana Desambra ity fa tsy araka ny fampanantenana izay nataony ministry ny Fanabeazam-pirenena raha tsika ny anjinjiny. Mikasa hanohy ny fitokonana manomboka amin'ny fiandohan'ny 3 volana fahatelo faharoa ireo mpampianatra mivondrona eo anivon'ny Sempama araka ny fampitambavao azy teo anivon'ny sindika. Nambarany ity sindika ity fa ampahany ihany amin'ireo mpiasa no efa nahazo ny karamany tamin'ity volana Desambra ity raha toa ka efa nampanantena amerina ny fandoavana karama feno sy fanafoanana ny famondratoerana mendrika fanasaziana natao tamin'ireo mpampianatra nitokana ny ministry Fanabeazam-pirenena. Nalitra ny fanikafana tamin'ny ofisialy ny taom-pianarana 2024 no tanterahana tany Toliara ny 12 volana Novambra lasa teo. Raha ny anton'izany azy teo anivon'ny ministera ny Fanabeazam-pirenena nefa dia 70 amin'ny mpampianatra misy 70 ny fanaverana nanomboka tamin'ity volan'ity ny karamany. Ireo valo raha ny fanazavana dia tsy niverina ny asa antony tsy namerenana ny karaman'izy ireo. Raha ny famerenana karama zany no resantsika fa ny fanaraka zany ministeran'ny fampianarana sy ministeran'ny finance fa anaovana édition spéciale ary ho an'izay virement bancaire dia fa positionné any amin'ny compte ny daholo zay zany mikasika an'le karama fa zay miteny zavatra ankoatran'izay dia izy zany responsabilité amin'ny zavatra tenenany fa ny dossier famerenana karama rehetrarehetra fa any ministeran'ny finance. Ho an'ireo nandray ny karamany tamin'ity volana Desambra ity mbola ny volana Jolay ihany aloha hatreto no raisin'izy ireo noho ny fandaminana ara-teknika eo anivon'ny ministeran'ny vola. Nampanantena kosa nefa ny ministera tompon'andraikitra fa aloha ara-dalàna avokoa ny karaman'izy ireo. Namafisiny teo anivony ity ministera ity hatrany fa nitazona ny teny andriamatompo minisitra ary maniry hatrany ny anamafisana fampihavanana eo anivon'ny ministera sy ny mpiasa eo aminy ary indrindra eo amin'ireo mpampianatra.